Tranga tsy fahita firy no niseho teny amin'ny anteny mera-pirenena androany. Saika tsy nanomboka ny fivorina no ny tabataba sy ny orakoraka nataon'ireo solombavambahoaka mpanohitra. Ankoatra ny tabataba, nivezivezy lanja sora-baventy tao anatin'ny efitrano ihany koa izy ireo. Raikitra ihany koa ny ady micro teny an-toerana rehefa tsy nahazo alalana iteny avy amin'ny filohan'ny anteny mera-pirenena intsony izy ireo noho izay fanakorontanana izay teto. Tonga hatramin'ny fainakeran'ireo solombavambahoaka sasany ity piasan'ny fandraharana ato amin'ny anteny mera-pirenena ity ny toedrarà. Tsy tranga indray mandeha nefa fa namerina fandroany an'izay fikasihan-tanana izay ny solombavambahoaka mapara. Fihetsika tsy maneho fanajana kosa no nandraisan'ny solombavambahoaka sasany izany. Tranga izay nomelohin'izy ireo avy hatrany. Mampalahelo aloha ny toetsain'ny kavaveny indrindra ny solombavambahoaka. Ny Assemblée nationale manana avy mpandrava mpagnampy any amin'ny fagnatotosana ny asa. Tsy vitan'izany fa rem-pianakaviana izy, olo efa mianika amin'ny enimpolo taona, atositosika, kekeriny, milatsaka mihitsy ny sotoaviny amin'ny maha rem-pianakaviana izy. Zany ankabeny dia magnameloko ny fihetsika kavaveny. Avy indrindra tianjom-panjakana zay azo lazaintsika hoe mba modèle sady fitavatra. Regny ve ny fomba agnanaovana izy ka mba tokony mamoava famindra ihany fa matao olo mba fidy mba olo tokony mipetraka amin'ny plasy mahamisy izy. Mampalahelo rem-pianakaviana manambady mananjanaka, hososegna ny zona azy, atositosika kekeriny noho ny fiandaniana politika. Anjavantsaraikaraiky angamba mieritreritra amin'izay. Lamina ihany ny tao anatin'ny efitrano fivorina rehefa nanomboka nampiakapeo manoloana ny fomba fihetsika sy fitondrantenan'ireto solombavambahoaka ireto ny filohan'ny anteny mera-pirenena izay nitarika ny fotoam-pivoriana. Extérieur de l'Assemblée nationale, il peut à cet effet requérir la force publique et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire. Elles sont placées sous ses ordres. Le président assure la police de l'Assemblée nationale. Il peut faire expulser de la salle de séance ou faire arrêter toute personne qui trouve dehors. En cas de crime ou de délit, il faut laisser le procès verbal de le procureur de la République en est immédiatement saisi. L'opération militaire est sur le micro en pénétrant sur le Bambaouaka.